Faly miarabatsika mpiara-mianatra ny lesona sabata indray amin'ity sabata ity tafahoana sy tafaraka indray sika ka dia miarabanao any amin'izay toerana misy anao any amin'izay toerana andrenesanao zao tena Andriamanitra zao dia tonona mandrakariva aminao ny fiadanan'ny tompo. Mbola amin'ny bokin'ny Exodus sika amin'ity androany ity lesona fa 1:10 izay nampitondraina ny lohateny hoe fiemorana sy fanelanenanana zay no andininy zay no lohateny zay rahantsika mandinika eto manasanao mba aharitra hatramin'ny farany miaraba ihany koa andreto namako etakaiky eto miaraka apirindra ampandeha izao fialantsika mianatra izao milohany zany nefa dia manasantsika rehetrarehetra mba hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eny an-danitra misotranao zahay noho ny sabata mahafinaritra zay omenao anay, sabata zay azonay antoka fa miaraka aminay ianao ary azonay antoka koa fa manomana fitahina ho amin'izany sabata zany ho anay tsirairay avy ianao. Mamelany helokay ka raha andinika ny lesona izay iara-ianatra dia aoka ho aminay ny fanena masina mba hitaridalana anay ho amin'izany lesona izany. Mivavaka tononona sy angatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Araka ny mahazatra moa dia misy andinina atao tadidina amin'ny lesona takan'izao ka dia andeha isika andreny tsy andinina atao tadidina zany izay namako ato no andeha hanatanteraka zany tsy anjery izany. Tsy anjery fa 13 ary Mosesy dia niverina ao amin'i Jehovah ka nanao hoe indrisy efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity ka efa nanao andriamam-bolamena ho azy ary ankehitriny engane ka amelan'ny fahotana ianao fa raha tsy izany mifona aminao aho vonoy eo amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Exodus 2:30 ny andininy fa 1:30 sy 2:30. Izany andininy natao tadidina zany no azo lazaina hoe vavaka anankiray fitalahoana fangatahana nataon'ny Mosesy mba amindrana fo ary tena fangatahana mafy alisy satria hoe araha sanatry ka tsy mety ianao dia vonoy mihitsy ny anarako tsy eo amin'ny boky izay nosoratanao. 20 andro monja no tsy teo amin'ny tombony Israely Mosesy. Ho an'ny Mosesy dia vetivety izay fotoana izay. Fa ho an'reto vahoakan'Andriamanitra kosa ela be satria 40 andro tsisy mpitarika ary dia nanomboka teo dia nivily ny sain'izy ireo niala tamin'Andriamanitra. Mbola tsara mampahatsiahy antsika fa mbola eo tendrombohitra Sinay, potitriny tendrombohitra Sinay zany izy ireo amin'izao fotoana izao mbola mandray mandrakariva ny taridalana men'Andriamanitra azy metrapetrahana ny lalana tokony izorandray amin'ny manaraka saingy nampalahelo to niala tamin'Andriamanitra reto vahoakan'izy reto ary adino izy ireo ny fitantanan'Andriamanitra tamin'ny lasa ary dia hitantsika teo fa taony tarapoka anakay amin'ny fikomena reto vahoakan'Andriamanitra ho zaraintsika roa dinika ifanaovantsika telo mianadahy eto androany. Ny voalohany dia ho resantsika eto ny ina re zany ilazana azy hoe ny fivadiam-pinoana ary ny ho resantsika faharoa ny vavaka fanelalenanana izay nataon'ny Mosesy. Inona tokoa moa zatra nitranga fantatsika tsara fa le fizarana voalohany zany no resantsika miantso amin'ny Mosesy hiaraka amin'ny Andriamanitra 40 andro sy 40 alina. Tsy teo tsoa zany zao ilay mpitarika hitany maso. Lava be ilay izy ka io an'reto vahoakan'Andriamanitra. Inona zatra nitranga ao amin'ny Exodus 2:30 sy ny Exodus 3:30 no ho resantsika amin'ity androany ity ny Exodus 2:30 hodiniantsika ka manomboka teo amin'ny andiny voalohany ka hatrany andiny 5:30 moa zany no resantsika anatin'ity tindika ampanaovana ity. Ahoana zatra antsika lazaina rizy mianadahy. Faly miaraba ny mpiaino sy ny mpiara-mianatra ny leson'ny sekoly sabata tratra ity fotoana manokana ity. Miaraba ihany koa nareo mianadahy afaka andray miara-mianatra ny leson'ny sekoly sabata isika. Efa nolazaina teo hoe fa inona nitranga rehefa lasy Mosesy dia izy zany sisa mpitarika iarona zany sisany teo. Dia ny zavatra n'izy dia zao tsy hitany iarona zay tonanandreto olo reto dia tsy nanao zavatra izy anka tonga ny olona niajakajaka anakeo aminy tsy hitanay izy nandehanan'ny Mosesy ka dia zao anamboary iny zao izy anamboary
sampy zahay ny zavatra hita zany mifaly aminy arona zany teto zao tsy hainy arona niatrika ilay toejavatra hoe ahoana no atao faharoa ihany koa tsy hainy arona ihany koa ny nanana roatra mba hanaovana ny marina na de zany ary nataony reto vahoaky reto a dia tokony ny joro tamin'ny fahamarina ny arona ary tena lesona lehibe hitako hoe tena navoany arona de zao hoe tsy natoky an'Andriamanitra izy ary ny levitra teo anatrehan'reto maro an'izy reto efa fantatra fa tsy mety kanefa nataotra iny izy natahotra le fimonomonan'reto maro an'izy reto a de ny levitra tao anatin'iny izy fahotana tanteraka tena tsy haiko hoe raha tsika ny teo amin'ny toerany arona inona zavatra mety nataontsika niatrika an'le olana zany niatrika an'reto vahoaka izay nanatona azy ny monomonina rehefa zatra ny monomonina koa moa reto vahoaka reto fa tao anatin'izany zany dia zao hoe resy iarona teo anatrehan'izany rehetra zany reto vahoaka israelita ireto dia efa zatra nanompo sampy tany Egypta ary teo dia hanamboary sampy izay hoy izy hanamboary zavatra izay hitondra antsika fa ilay mosesy iny tsy hita dia eto izany hoe handray lesona isika ho an'ny mpitarika amin'izao fotoana izao a mety manahirana tahaka izany koa ny mitondra indrindra ny mitondra ny amin'izao fotoana izao moa zany ny fiangonana reto Israely reto hoe fiangonana ny Israely zany amin'izao fotoana izao koa dia mety ho sarotra ho an'ny mpitarika iray a ny mitondra eo anatrehany olana tahaka izany nanana fahalemena izay le natao teo mantsy hoe fahalemeny arona ny fahalemeny arona zany dia tsy nijoro izy tamin'ny fahamarinana indrindra tamin'ny didin'Andriamanitra izay nomena tao sy nay ary voahaingana nomena teo zany dia mandray lesona zany isika izao senao izay mety mitarika hoe aoka re hijoro hoe amin'ilay didy izay men'Andriamanitra fitsipika tokony ho arahina eo amin'ny fitondrana fa raha vao tsy izay dia resy tahaka an'ireto vahoaka ireto ao amin'ny boky anankiray dia milaza izy hoe olona matotra sy manana ny maha izy azy ary tsy mety kivy fa mahery fo no ilain'ny fotoan-tsara toy izay nandalovan'ny Israely tamin'izany andro izany tahaka ny amin'izao fotoantsika izao amin'izao fotoana izay iainantsika izao ihany koa izany mila olona matotra hitondra ny fanevan'ny fahamarinan'Andriamanitra rehetra hitantsika teto zany zavatra nisangy fa lay vahoaka hoentina indray no mibaiko ny mpitarika manao mitsangana izay mitsangana dia hanao avy Andriamanitra izahay hitarika antsika io aloha adinon'izy roa hoe fa Andriamanitra anie no mpitarika dia ary zavatra nitranga tsy voafehany arona araka ny teny teo le toejavatra dia izy mihitsy miteny amin'ny andininy faharoa amin'ny Exodus faharoa amin'ny telopolo manao hoe ary hoy arona tamy rombody ary ny kavim-bolamena izay eny amin'ny sofiny vadinareo zanakareo ny zanakareo vavy ny ka hita ty amiko dia endry ny olona fa nitondra an'izy keo ary hoy izy ady Mosesy mihitsy nandray an-tanana le mpitarika mihitsy zany no nandray an-tanana an'ilay volamena ary dia indro fa nanangana lay Andriamanitra ombilaka mbolake izay hita mihitsy fa hoe reto olo reto zany fahafantaran'ny Mose Arona hoe efa zatra nahita ilay sampy tany Egypta dia io angamba mba hampiena an'ilay hoe atezerany hoe nakaiza mpitarika anay ary izay ny zava-doza araka ny voalaza teo amin'izao vaninandro eny antsika izao mila mpitarika izay tena mijoro mandrakarivo amin'ny fahamarinana ny tsirairay avy ary ny toejavatra an'izy dia zao tsy nijanona hatrio ny toejavatra ani fa dia jereo nge manasanareo mba hanokatra amin'ny Exodus toko faharoa amin'ny telopolo raisy ny baibolinao Exodus toko faharoa amin'ny telopolo ka ny andininy fahadimy sy fahaenina dia zao ny voalaza ary raha hitan'ny Arona zany dia nanao alitara teo anoloana izy ary dia ny antso Arona ka nanao hoe andro firavoravona ho an'i Jehovah rampitso jereo tsara azy lay toejavatra tena zava-toza efa sampy zany zao no hijoro ankehitriny
dia mbola tonononao ihany ny anaran'izy ny anaran'i Jehova. Zava-doza izany amin'ny fanompoam-pivavahana ary zavatra misy ankehitriny izany. Tonoana ny anaran'i Jehova amin'ny fanompoam-pivavahana fa ny atao rehetra kosa nefa hitantsika mifanaraka tanteraka amin'izay fanompoan-tsampy mitranga. Dia amin'ny fahina dia ny fomaraina koa ny dia nanatitra fanatitra hodorana sy nitondra fanatom-pihavanana ary eo ilay zavatra nitranga amin'izay dia ny hinana sy ny sotro ny olona dia nitsanjana ilalao io zany le fetina zanakopy totorepika zany ahoana mampafihetsem-ponareo manoloana zany toy zavatra zany manoloana ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ahoana fahitantsika azy. Efa fanao tany Egypta aloha zany satria ny omby dia anisan'ny Andriamanitra izay nivavahan'ny Egyptianina. Ary raha mahita an'izany zany zao amin'izao fotoana izao dia mety tsy ho tahak'izay koa nge le sampy ataontsika indray lesontsika sampy amin'izao fotoana izao sampy moderne ary eo anatrehan'ireny zavatra izay le sampy moa zany dia ndeha ho faritantsika kely inona avy zany le hoe sampy mety isy eo amin'ny endrika samihafa zany. Ndeha aloha faritana kely inona moa natao hoe sampy. Inona natao hoe sampy? Ny sampy zany dia izay maka ny toeran'Andriamanitra voalohany eo amin'ny fiainanao ary io le mahasarika-aran'Andriamanitra. Izay maka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao no sampy. Ohatra mampatahotra ny zany satria amin'izao fotoana izao ny be dia mpiaraka mivolaza teo fa betsaka tokoa ireo zavatra nitady haka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ohatra inona avy mba azo lazaina antsika eo? Ny avinavina, fitiavan-tena, vola, sakafo, betsaka izy ireo fahitalavitra, telefôna tena ny olona amin'izao fotoana izao na makay dia andeviny telefôna iny ohatrany hoe iny mihitsy ny sambony ary raha vao tsy misy an'iny dia ohatrany hoe ary zavatra mampatahotra ireo iverintsika maka ny toeran'Andriamanitra ireo dia simbainy ny eritreritra ao, babony ny fitiavanao, alainy ny fotoananao, anjakany ny eritreritra ao, andevozona mihitsy ianao andevozona ianao ary zay ny zavatra mampatahotra. Eto zany zao dia lasa izay zavatra nahazo azy ireo ary tena ilo lazaiko anareo teo hoe tena ny fivadiam-pinoana be teo. Lasa natao fomba fanao jentilisa ny fanompona an'Andriamanitra, lasa nitotorebika nge, lasa fety. Ino mihitsy ilay dirako kely mba fantatrareo moa inona ny tao ambadika ilay totorebika. Ny hinana dia ny sotro ny olona ary rehefa mijery an'le Romana toko voalohany amin'le Romana toko voalohany andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo tsika dia le fanompo-tsampy zany io zany voalazany lesona mihitsy io no fototsy ny fahorian'ny vahoaka voalohany dia tsy vitany eo izy fa nasaina ny tarika fahotana manokana ihany koa. Tsy vitany hoe nanompo sampy fotsiny olona. Ny hinana dia ny sotro fa ny tao ambadika ilay fisotroana dia jereo sara ilay voalazan'ilay inona izy ilay Romana toko voalohany andiny faharoa amby roapolo fa fito amby roapolo hoe natolotr'Andriamanitra ho amin'inona ohatsy ho amin'ny filana. Dia teo zany tanteraka lasa nity izy tanteraka le vehivavy nanao ny fomba mahavoafady amin'ny miaraka amin'ny vehivavy, lehilahy ihany koa ny fampila tamin'ity izy lehilahy. Zany ny zava-doza amin'ity fanompo-tsampy ity. Ny zavatra misy zany ankehitriny tena havanana amin'ny fanamboarana sampy ny olombelona ary mampalahelo amin'izao fotoana izao rahantsika mahita apetraka eny ampovoan-tokotany zany, apetraka eny ambavahady zany, apetraka eny andavarangana zany, apetraka eny amin'ny kiondalana zany, apetraka naizanaiza zany toy zavatra zany. Dia izay mahita dia mikohoka kanefa hoy izay nodidin'Andriamanitra aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany, aza manao sarin-javatra voasokotra manao ary aza mikohoka eo anatreny. Ny zavatra misy zany dia izao ny sampy tadidio tsara fa manova ny eritreritra ao ary ny sampy dia manafoana ny fifandraisana ao amin'Andriamanitra ary ny sampy dia izao manova ny mahaenao ary ny sampy dia izao tsy mahavonjy anao amin'ny farany satria manamaso izy ireny fa tsy mahita, manatsofina izy ireny tsy mandre, manatanana izy ireny manatongotra izy ireny fa tsy afaka nikarakaranao fa kosa Andriamanitra ilay ivavahantsika izay etsoina antsika mpiara-mianatra rehetra. Andriamanitra mandre, Andriamanitra vonona ny karakara, Andriamanitra afaka hitalaonao, afaka Andriamanitra mahita
ny toejavatra eo amin'ny fiainanao tsirairay avy ary zay natonga an'Andriamanitra iteny tamin'ny Mosesy manao efa nanao ratsy andao jereva antsika ny andininy fafito io no ijanontsika amin'ny fizarana voalohany hono izy hoe efa nanao ratsy ny olonao andininy fafito ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy mandehana midina ianao fa efa nanao ratsy ny olonao ahoana fahitanareo an'io baikon'Andriamanitra io tamin'ny Mosesy satria efa nanangana le ombola kely izy zavatra tiako marena dia zao efa nanao ratsy ny olonao ozy izy Andriamanitra mantsy Mosesy kanefany navalin'ny Mosesy an'Andriamanitra hoe anao ireo ianao nge no mitondra andreo tany Egypte ianao no anao daholo ireo zanak'Israely ireo zany dia ny tiako tsindriana kely amin'ilay hoe rehefa ny Andriamanitra zany n'Andriamanitra izay tompontsika rehefa manompo an'Andriamanitra isika dia mitovy amin'Andriamanitra fa rehefa manompo any demony isika dia mitovy amin'ny demony izany hoe izay tompontsika zany no miseho no maneho ny mahasikatsika ihany koa ny zavatra nafinaritra dia ihany koa teto dia zao hoe na izay ary le izy efa nanao ratsy Andriamanitra ozy nono izy tamin'ny alalan'ny asa mahery nataonao mitondrana an'izy ireo dia nafinaritra teto dia hoe le vavaka fanilalana nataon'ny Mosesy dia idirantsika izay fizarana faharoa zay izy hoe tena erisety zany satria zao nge mitena Andriamanitra alao fa taminiko ireo izy foanako ireo fa aringako ireo fa ianao kosa atonga anao iny izy firenena lehibea fa jereo le toetsain'ny Mosesy hoe Andriamanitra mamelany irony ihany fa raha ohatra mangataka famelana amin'izy ireo fa raha ohatra ka tsy mety ianao dia ahoana izaho koa maninona isory ao ambokinao iny izy ny anarako izay toetsaina zay zany tokony toetsentsika amin'izao andro farany zao hoe mbola be ireo olona zay miaina ao anatin'ny tsy fahafantaran'Andriamanitra manana didy isika ary zay ny antom-pisitsika nitondra fahazavana ho an'ireny olona ireny hitondra famonjena ho an'izy ireny satria ny havatsika ny akaiky atsika manodidina atsika zany dia mbola manana didy ihany koa tsika izy ireny nitarika azy ireny hoe eo amin'i Jesosy ny mahafinaritra amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'ny fitiavana antsika dia matoa Andriamanitra hoe mandany ianao midina fitiavan'Andriamanitra zany ny hoe midina ianao ry Mosesy mbola misy vahaolana tian'Andriamanitra atao marikariva ao midina Mosesy ary ny tena fahasainginy nanaitra ny Mosesy zay ny idirantsika amin'ny fizarana faharoa fantarinao moa izy teo hoy Jehovah aringako izy dia zay nanaitra Mosesy aringako izy dia eo nanaitra Mosesy ary zay ny idirantsika amin'ny fizarana faharoa hoe fanirarenana misy karazany efatra amin'ny kapobeny ny vavaka ny voalohany dia ny vavaka fiderana sy ny vavaka fisaorana tsy horesantsika zay ny fizaran'ny vavaka karazany faharoa dia ny vavaka fifonana fangatahanao famelan-keloka zay karazany tsy resaka an'izay isika ny vavaka karazany fahatelo dia ny vavaka fangatahana angatao daholo zay angatahanao amin'Andriamanitra fa miaino izy ary vavaka fahaefatra zay tokony ataoko sy ataonao mpanilanilanina ianao ary io le zavatra ataon'ny Mosesy satria nahatsiaro izy ary zay ny voalazo amin'ny andininy fa 1:10 malasantsika renge ijerany zavatra antranga amin'ny andininy fa 1:10 ary Mosesy nifona tamin'ny Jehovah eo zany hoe fitalahoana nataony tipitarika anankiray ty ahoana no fifetseponareo manahoana ny fahitanareo tezitra Jehovah teo rariny ve fahatezeran'i Jehovah manoloana zavatra antranga rariny ohatra mahagaga aloha Andriamanitra fitiavana maneho atezerana vonona ny andringana rariny ve zany sa tsy rariny ahoana fahitanareo azy rariny fahatezeran'Andriamanitra kanefa fantatry Mosesy fa be fitiavan'Andriamanitra hamindra fo Andriamanitra ary ny famindrapo dia mandresy ilay rariny tokony ataon'Andriamanitra dia fantatry Mosesy zay takatry Mosesy zay ary zay no antony natonga ny Mosesy niveriny na dia fantany zany fahatezerana amin'ny rehetra zany nge mety tsy ho zaka fa nahoana Andriamanitra nahoana Mosesy no sary nitalao nangataka ny fona hoe raha ohatra ka
aringanao reo dia mifona aminao izy avy aloha dia aza aringana izy fa aloha za indray no ovonoinao raha ohatra ka izay no zavatra tranga. Mahafinaritra ny toetran'ny Mosesy hoe tarika tena tsy mety ny ataondreto olona rehetrarehetra fa manaiky izy hoe izy no aleo izy no fato izay rehetrarehetra ohatra efa maneho tandinina sahady an' Jesosy ilay hoe mitondra ny fahadisoan'ny olona rehetra. Hitantsika teo ary zany zao araka ny voalazan'ny Exodus 4:30 hatrany fa indro Mosesy mbola miresaka amin'Andriamanitra izy. Inona ny fifonana voalohany ataon'i Mosesy? Fa nahoana dia mirehitra tahaka an'izany fahatezerinao? Dia ozy ohatrany hoe mba nangataka tamin'Andriamanitra. Mafy anie zany miala amin'ny fahatezeranao mirehitra. Izy no mibaiko an'Andriamanitra. Tsy moramora zany amin'ny toeram-pitarika. Kanefa tena fanehoana hoe mila pitarika tahaka an'izany zao vaninandro iainantsika izao ary ny voalaza fa amin'ny 5:10 ary Jehova dia nanenina ny amin'ny loza vokatra toe zavatra izay eny ary ozy Jehova fa tsy haninona ary ahy. Izay Mosesy vao nanaiky nidina dia nidina izy. Ary rehefa teny an-dalana izy Josoa dia izao ny zavatra nitrainga na inona ary zareo na ny fitapatapahana ziniro. Dia Mosesy amin'ny mampitarika izy Mosesy mijery lavy tsara ny foana. Toy izy ataova feon'ny mihira zany ka. Raha le izy. Ohatra hoe efa midiry an'Andriamanitra zany kanefa rehefa nifanakaiky dia inona ny zavatra nitranga? Tsy izay no izy. Fa inona ny zavatra nitranga kosa ary? Ny zavatra hita dia izy fety alatahaka amin'ny fety ina ilay izy fetin'ny jentilisa. Zay ilay izy. Mampatahotra io. Tandremo tsara zany ny fanompotsika an'Andriamanitra mpiara-mianatra namana isany. Fandrao makatahaka ny fanao jentilisa. Tononona sy dradradradraina ny anaran'Andriamanitra kanefa ilay fihetsika kay fihetsika jentilisa fanompoatsampy ary mampatahotra zany. Dia eo ny zavatra nitranga ary vao nahitan'izay Mosesy amin'ny andininy 7:10 dia tezitra koa izy. Tezitra. Tary izy teny tamin'Andriamanitra manao hoe nahoana mirehitra ny fahatezeranao? Eto izy ankehitriny manina indray. Tezitra. Inona natao? Natotana vato. Zay tsy ny sasarany. Andriamanitra no sasatra ny kanefa dia nazera izy ary dia indro fa teo anoloan'ny Arona izy mahita ny teo zavatra mitranga ary dia vokany kosa nalain'ny Mosesy ilay omby kely dia torotoroiny tamin'ny vovoka. Izay ny 9:20. Ary indro izy fa nanatona amin'ny Arona fa inona ny anton'izao zavatra izao? Mpafantatra hoe ny zavatra nataon'ny Arona ahoana nataon'ny Arona? Niezaka nialatsiny Arona. Nialatsiny amin'iny izy. Ny amin'ny zavatra izay nataony dia izao nefa lasa tombo foana le mitombo fahotana. le fahotana satria tetsy izy efa nampanao zavatra nrehetra rehefa tonga indray Mosesy na nadina anazy na nitany anazy nalatsiny tenany izy. nalatsiny ny tenany izy Dia aveo nandainga. dia aveo nandainga dia aveo lazainy eny le lainga moa zany hoe lazainy natsipony nefa ny tanany mihitsy ny nanamboatra le omby kely hoan'ny reto hoe io ny Andriamanitra reo ry Israely eo Mosesy. Izy ireny zany miteny tamin'ny Mosesy hoe aoka tsy rehitra ny fahatezerinao tompoko izy. Fa zao izy mba fantatrao moa ireo olona ireo fa ireo olona ireo ka mafiatoka. Mosesy tena resy lahatra fa mafiatoka Mafiatoka ny olona. dia nampitoviny mba eso dia mba kamaratra koa zany izy Mosesy. Ka saingy zao nefa zara nitranga nandainga tamin'ilay zatra nitranga izy ka anteny tamin'ny olona hoe hitaty izy manana ianareo dia nalaiko izy dia natsipoko tao anaty ianao tao anaty afo dia indro fa nisy omby kely voaka avy ao anaty afo zany ange dia tena hoe mirefarefa amin'ny tany tena ota tena teo anatrehan'Andriamanitra zany toejara tena mampalahelo an'Andriamanitra kanefa zany azy dia teo anatrehana zany toejavatra izy zany. Amin'ny andininy hafa ny boky ny Deutéronomie tena tezitra tamin'ny Arona Andriamanitra saky andringana any Arona. Fa saingy izao Mosesy koa mbola mifona tamin'ny Jehova manao azo ataonao an'izany izy. Fa saingy ankehitriny dia inona ny zavatra niseho izy ianareo taoriana izay toejavatra izay satria nangataka amin'izay zany zao i Mosesy eo amin'ny andininy 9:30 amin'ny andininy atao tadiny ahoana Mosesy le izy ary Mosesy dia nivelona amin'ny Jehova ka no indrisy fananao fahotana lehibe ity firenena ity ankehitriny engane ka amela ny fahotana ianao. Inona moa dikany hoe amela ny fahotana ianao fiina tian'ny Mosesy tenena amin'ny hoe amela ny fahotana ianao. Mahafinaritra ny lesona tena mahafinaritra mihitsy voalazany eo amin'ny Isaia toko
3:4 ny lanja ny fahotantsika izy Kristy. Io zany le tandindona sady zay hoentin'ny Kristy ho famonjena izao tontolo izao. Izay zany mitondra ny aretintsika tokoa izy. Ary tsy vitany mitondra fa mbola ny ko hamela ny fahatsotsika. Tena toetra n'Andriamanitra mihitsy io. Ary nafinaritra teto hoe zay fahavononany Mosesy zay zany anolotra ny ainy hamonjy an'ireto vahoaka reto zay. Izay ka efa tandindona sady ny amin'inona? Ny amin'ny famonjena fanavotana ataon'ny Kristy. Atio arina. Dia inona zany le hoe mamela ny helony? Mangataka izy ho an'ilay zay le hoe manelanelana. Tahaka ny hoe reto zany hoe tsapa hoe nanao ny fahotany reto reto mamela ny helony. Izy zany no manelanelana n'ilay olona amin'Andriamanitra. Manelanelana zany io. Ary am'lesika mangataka antsika mba hijery lesika amin'ny pejy 220 hoe nangataka ny Jehovah tokoa Mosesy mba hitondra fahotany olona. Ary zany indrindra no nataon'Andriamanitra taiza izy no tanteraka zany. Teo amin'ny hazo fijaliana ary fotoana maro tatio arina. Tena araka voalazany namatato mahafinaritra misaotra anao nampatsiahy an'izany amin'ny mpiara-mianatra rehetra. Mosesy zany tandindony izy mihitsy. Tandindony Kristy. Ry mpiara-mianatra namana isany zava-dehibe ny lesika tamin'ity androany ity. Fantatsika tsara fa eo amin'lohantsika fiangonana no antsika zanak'Andriamanitra dia misy fakapana be dehibe. Ary nandray antsika tafalatsaka ao anatin'ireny zavatra ireny. Nandray antsika tafalatsaka ao anatin'ireny fahotana ireny. Fa hitsenkilana nefa misaotra n'Andriamanitra tsika nohony amin'i Jesosy. Fa nentin'i Jesosy reny fahotantsika ireny. Tsy fantatra raha misy zala tiana ambara fa amarana ny dinidinika hifanaovana isika ity lesona mahafinaritra antsika ity. Lohateny dia hoe fiemorana sy fanelanelanana. Lesona anankiray izay mahafinaritra dia izao hoe na dia latsaka amin'ny fahotana ary ny olona anankiray isika zany noho ny fanelanelanana nataon'i Jesosy tahaka nataon'i Mosesy ho an'ireto zanak'Israely rehetra dia afaka ny mahazo ny famelan-keloka. Raha mino izany isika dia ahazo tokoa ny famelan-keloka satria Jesosy mihitsy no efa namoy ny ainy. Mosesy moa dia nangataka hoe vonoy amin'ny bokinao ny anarako. Fa tsy tanteraka izay moa zany tsy tena hoe tanteraka arabaky teny fa teo amin'ny Jesosy tena tanteraka arabaky teny izay maty izy mba ahafahana izay le hoe manelanelana mba ahafahana mamonjy ahy sy mamonjy anao. Ny zavatra tiako ambara farany amin'ity androany ity dia izao hoe hoy ny lesona hoe raha tsy atao ivo ny fiainantsika Andriamanitra. Raha tsy misitraka sy mizara ny fanatrena isika dia ho tahaka an'ireto an'ireto ihany zanak'Israely. Fa rehefa ataonao ivo ny fiainanao Andriamanitra, iainanao, zarainao amin'ny manodidina dia ninona zavatra mitranga dia afaka hijoro tsy azo zongozonina eo ambany fanaran'Andriamanitra isika. Eny ary ny mpiara-mianatra namana isany zava-dehibe ny lesona andraisika tamin'ity androany ity. Zavatra anankiray koa izay ambara zany dia eto Mosesy dia tia ny olona tarihiny. Mila pitarika tia ny olona tarihiny izao fotoana misy antsika izao. Tia aleony mihitsy ny ainy no afoy toy izay reto vahoakany ireto. Tena ny talao tamin'Andriamanitra ho an'ireto olona ireto Mosesy. Manarakaraka an'izany ho antsika tsirairay avy kosa nefa. Tandremo manao tahaka ny nataon'ny Arona. Saika mitaka ny Mosesy izy. Sao dia mba tsy fantatry Mosesy mantsy ka aleoko lazainy hoe natsipiko anaty afo dia nivoaka tao ny omby lahy kely. Aza mamitaka pitariky. Ry mpiara-mianatra namana isany andao tsy hamitaka an'Andriamanitra isika satria Andriamanitra ny tena pitariky antsika. Aza afotahana Andriamanitra. Fa telo farany dia izao hoe tandremo fa feno karazana sambo tokoa eo alohan'ny fiainantsika tsirairay avy. Mila mitandrina isika. Araka ny fanambarana teo andao atao ivo ny fiainantsika
Andriamanitra. Ary ny lesona zay nianarantsika tamin'ity androany ity dia tadidio tsara fa manasongadina ny fitiavan'Andriamanitra ny mpino, manasongadina ny asa ataon'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy. Ka dia izao aza mifantoka ny amin'ny tenanao intsony manomboketo fa mifanto amin'ilay Andriamanitra izay tia anao. Andriamanitra ny hitantsika tsirairay avy mirary soanao naharitra hatramin'ny farany aorianan'izao fiarantsika mianatra ny lesona sekoly sabata izao dia ho arahantsika eto kosa mivantana ny fanompoam-pivavahana izay tanterahana amin'ny Corinthiens 3 vatolampy mampiray izay fotoan-dehibe tokoa iarahana amin'ny vahoakan'Andriamanitra manerana ny fahazatany efatra amin'ny toerana io. Ka dia manasanao mba hatrany mba hanjotsy tapaka ity onjam-peo iarahantsika sy mamitsika loatra ity. Andeha ary iaraka hivavaka isika ankehitriny angatahako ny namako ato mba hampiraintsika amin'ny vavaka famaranana izao fotoana izao. Ary vavakisika rainay tsara masina sy be famindrapo any an-danitro mankasitraka noho izao fotoana manokana izay nomenao anay teto tamin'ity sabata maraina ity. Nahafanay nandray ny lesona tao amin'ny lesona faraka ambin'ny folo izany. Andriamanitra ampio izahay mba hanao anao ho ivo ny fiainanay. Ampio izahay mba tsy handainga aminao tahaka ny nataony Arona. Ampio koa izahay mba hatoky ny fanelanelana nataonao anay ny amin'ny fahotanay ka inonay fa hamelanay tokoa ianao amin'ny alalan'izany vavaka fanelanana nataonao ny atrehan'Andriamanitra izany. Ray masina sy tsara irinay famelan-keloka tanteraka amin'ity maraina ity ary maniry ny menao ny fananao masina izay tehirizana ny lesona rehetra izay voaranay teto ka ho ampiarinay mandritra ny androm-piainanay rehetra. Dia apetrakay aminao ny toy ny fandarana rehetra izay mbola ho tanterahana amin'ity onjam-peo ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no angatanay izany vavaka izany. Amen.